Androany no tsinany alamady. Ny alamady no voaloham-bolana amin'ny malagasy. Androany noho izany no voalohan'ny taona ho an'ny malagasy raha araka ny famakavakana nataon'ireo mpandala ny fomba malagasy. Mivadika taona vaovao zany tsika manomboka androany zany hoe mandihy taona vaovao ndray fa mivalona omaly ny taona lasa zany hoe nivalona omaly ny volan'ny alohotsy dia miditra tanteraka ao anatin'ny volan'ny alamady isika ka izany no ankalazaina eto amin'ny kianjan'ny kanto amin'ity anio 20 martsa ity. Ny volan'ny alamady moa zany no lahamatoam-bitana raha mizoro-trano izy dia eo amin'ny avaratra Atsinanana ary io tsy mifindrafindra fa rehefa eo dia eo. Dia ny alalana azy amin'ny resaka tetiandro raha hoe manao fanandrona mijery ny zavamisy eny amin'ny lanitra sy ny ataoko hoe ny zavaboary rehefa miakatra ny vary dia alamady izay ny pirofo manambara ihany koa fa alamady ny andro rehefa mena ny fody mitafy jaky satria ny alamady dia jaky mena dia alamady ny andro. Tsy miresaka fanandrona isa lava isika satria mbola adihevitra be ny amin'izany fa ho anay zany atao anatin'ireo fikambanana zany tononona ireo dia anio no taom-baovao malagasy. Tahaka ireo firenena samihafa mankalaza ny taom-baovaony, malagasy maro ihany koa no nankalaza izany ara-pomba malagasy androany. Nanokafana ny fankalazana ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny izay tena mbola zava-dehibe ho an'ny malagasy manontolo na tsy mankalaza ny andro androany azy. Eo ihany koa ny tatao na ny fihinanana vary amin'ny ronono tondrahan-tantely. Maro be ny olona izay manaraka an'izy ity tsy ny eto amin'ny kianjan'ny kanto ihany zany no nankalazany izany sy manamarika an'izany fa eo ihany koa ny teny Ambomanga eny amin'ny trano Benimerina zareo ambotra biby ny eny Alasora ny eny Teroka eny na amin'ny faritra maromaro manerana Madagasikara. Ny zavatra atao mandritra le taom-baovao nisy moa zany teo ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny satria nisaotra fisandratana ny ozana fanongozona fa ny tsodrano zava-mahery dia ny zavatra voalohany ny santarana ny taona teo dia ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny. Aorianan'ilay tsodrano dia isy rehefa avy eo ny tatao amin'ny vary aman-dronono tondrahan-tantely angatahana ny tsodrano avy amin'Andriamanitra andrenana ary sy ny razana dia izay ny fomba atao eo. Ary aorianan'ny tatao any tokantrano zany ny sambatan'olona dia afaka mikarakara hanom-pitoloha ho fandraisana n'ilay taona vaovao hanamafisana ny fifankatiavana indrindrandrindra hanamafisana ny firaisan-kina ho an'ny mpianakavy. Ny maro ny olona mankalaza ny taom-baovao malagasy, tsapa famoverina andoha-drano ny malagasy ho ireo mpandala ny fomba ary mahatsapa fa zava-dehibe ny kolontsaina sy ny fomba maneho ny fiavaka amin'ny maha malagasy atsika.